La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao. Ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Ny vaovao. Androan-tany Malawi ny fihaonana tampony afaraiky amby efapolon'ny filoham-panjakana sy gouvernement tanivondrona ao anatin'ny SADC. Nandray anjara tamin'izany filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina sy ny délégation nitariany. Atolotra tsy ho ela amin'ny filan-kevitry ny gouvernement sy ny filan-kevitry ministra ny drafim-panarenana vaovao ny kompania pitaterina Air Madagascar izay nasoangadin'ny ministra vaovao nandritra ny famindram-pahefan'androany. Nanomboka androany ny fanatanterahana ny fanaovam-bakisiny andiany faharoa amin'ny AstraZeneca. Ireo olona tamin'ny andiany voalohany tamin'ny volana May lasa teo no amporisihana voalohany amin'izany. Isan'ny vokatra azo anatin'ny foiezaka momba ny orinasa jirama ho ny ministry ny angovo sy ny ankorana vaovao. Tsy maintsy voaary ity orinasa-panjakana ity raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena mitony fitsoana ataon'ny mponina ny Kaboul. Efa misy ny sidina nitondra ireo teratany frantsay miainga any an-toerana ary andrasana ho tonga androany ao frantsay izy ireo. Nanambara ny fisiny fa mitsora kely kafao be kosa ireo taliban. Nadidin'ireo vetrany. Salantra tompoko lasy tompoko vavy-taona vaovao eto amin'ny Akolo TV Manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambotsika ny vaovao dia totosa androany tao Malawi ny fihaonana an-tampony faraiky amby efapolo an'ireo filoham-panjakana sy gouvernement tamin'ny vondrona eo anivon'ny SADC. Nandray anjara tamin'izany filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina sy ireo délégation notariany gato Andriatsilava. Samy nanamarika ireo filoham-pirenena sy mpitondra fanjakana nandray anjara tamin'ny fihaonana tampony eo anivon'ny SADC fa niatraika mafy tamin'ny toe-karen'ny firenena tsirairay avy izay efa marefo ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19. Ny ray feo anefa ireo mpitondra fanjakana rehetra ireo fa tsy kely soroka anarina ny fireneny ary ezaka hatrany hametraka ny filaminana, ny fandriampahalemana ary ny famarina toerana ara-politika. Ny ombon-kevitra ihany koa izy ireo fa isan'ny fototra hanatanterahana izany rehetra izany ny fandimbiasam-pahefana ara-pomba démocratique. Ici, à ce 41e sommet de la SADC, nous sommes en famille, nous sommes... Miaraka amin'ny fianakaviana rahalahy aty Afrika Australy izahay amin'ity fihaonana tampony faha 1/20 SADC ity ary mahatsiaro manana tombony amin'izany. Ambarako anareo androany fa ny filoha Andry Rajoelina dia faly miaraka aminareo rahalainy, rainy sy ireo mpitondra aty Afrika Australy. Ny tanjona, ny faniriana sy ny imasoan'ny filoha mandrakariva dia ny ampandrosan'ny Madagasikara aty amin'ny faritra sy manirana izao tontolo izao mba hametraka bebe kokoa fiaraha-miasa ara-toe-karena sy filaminana ho tombotsoan'ny mpiray-tanindrazana malagasy économique et sécuritaire pour le bien-être de nos compatriotes malagasy. Isan'ny nanamarika ity fihaonam-be faha 1/20 ny SADC ity ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'i Mozambique Filipe Nyusi izay filohan'i SADC teo aloha sy ny filohan'i Malawi Lazarus Chakwera izay tantana ny SADC mandritry ny herintaona. No tanterahana nandritra io fotoana io ihany koa ny fanaovam-beloma ny sekretera mpanatanteraka izay 7 taona no nitana izany andraikitra izany teo anivon'ny SADC ary mbola andrasana izay izolo-toerana azy. Ialana tsirikely tamin'ny fahatapahana teo fahotoizantsika ny vaovao dia atolotra tsy ho ela ny filan-kevitry ny gouvernement sy ny filan-kevitry ministra ny drafim-panarenana vaovao ny kompania pitaterana Air Madagascar izay nasoangadin'ny ministra vaovao nandritry ny famindram-pahefana tamin'ity androany ity Yves Richard. Samy nanamarika ireo filoham-pirenena mandalo fotoan-tsarotra tanteraka ny kompania pitaterana Air Madagascar hatreto. Anatin'izao fiovandrafitra sy fitantanana eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro izao. Tsy maintsy hojerena manokana ny drafitra ho enti-manarina ny kompania pitaterana
hoy ministra vaovao nandritra ny famindram-pahefana androany. Azadino fa fleuron ny ekonomitsika io ary ihany koa ataoko hoe marque ny fiandrianam-pirenena piaro amin'io ny malagasy rehetra ka dia rariny raha itondrana n'izany plan de relance zany ny Air Madagascar efa amiko ny dossier efa iprésente azy any amin'ny conseil de gouvernement sy conseil de ministre ou amin'ny fotoana mampety azy dia ho teneniko aminareo hoe ahoana ny fomba anaovantsika an'izany fa tena ataotsika ary iarahako aminareo technicien sy mpianjaika rehetra makasika an'izay Air Madagascar zay ny fanavaozana sy fanarenana aingana zay tokony atao amin'io compagnie pitaterantsika io. Ankoatra ny fanarenana ny kompania pitaterana Air Madagascar, fotoan'izao anatsarana bebe kokoa ny sehatry ny fitaterana ka bendy ho hiatrano ny fanazavana. Ny sehatry ny fitaterana izay namafisy ny vavokavoko ny fandinana ny toe-karem-pirenena ka tsy maintsy ametrahana drafitra mazava. Androany no tontosa tetsy anosy ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro vaovao sy ny teo aloha izay nafindry isahana manokana amin'ny ministera ny fizahan-tany. Mahakasika ny kompania anabakabaka izay hatrany dia voatendry lasa tale generaly ny kompania Tsarady Vonjimaika Andriamatoa Mahery Andriamamonjy ary anoro avy hatrany ny tale generaly teo alohany tenany. Mialohany nandraisany izao andraikitra izao efa nisahana ny directeur d'exploitation teo anivon'ny Tsarady izy ary efa nitana andraikitra ihany koa tao amin'ny Air Madagascar. Lafa mavao hafa kosa indray dia niena hatrany amin'ny 300 ny vokabary ao Ambatondrazaka noho ny olan'ny foto-drafitrasa. Ny faritra aloatra mangorana efa izay mamatsy ny 500 vary eto Antananarivo. Michela Ranardo. Niena 300 ny vokabary ao amin'ny faritra aloatra mangoro tamin'ity taona, 224 ity raha ampitaina tamin'ny taon-dasa. Raha toka 4,5 taona izany ny taona 2020, tsy nisy afa-tsy 2,9 taona izany tamin'ity taona ity. Ny olana ra-potodra-fitrasa no antony izany raha ny fanazavana. Raha ny resaka vokabary na sina teny, latsaka kely izy noho ny tamin'ny herintaona. Latsaka eo amin'ny 300 ny vokabary tamin'ny taona satria ny tany am-pitandrivana fa distrikna Parafaravola dia nanjary ny vary tamin'ity satria nisy ny orana. Fantaty am-pitatsinanana taty amin'ny distrikna Ambatondrazaka aty amin'ny Pisakinzy Valle Marianina dia nidina tanteraka ny vokabary satria tsy ampy ny rano. Raha moa ny tsy fampianorana tamin'ny tompambolena lasa teo iny eo ihany koa ny tsy fampin'ny rano tao amin'ny barazy any ka niteraka fampidinana ny vokabary zany tamin'ity taona ity. Vokatra izany ahiana ny mbola hiakaran'ny vidim-bary raha ny fanazavana trano rehefa tsy misy ny vahaolana maharitra apetraka. Fiakaran'ny vidim-bary izay ho tsapa-betsaka eto Antananarivo no ity farany izay miankina amin'ny faritra aloatra mangoro amin'ny 500 ny vary ato anatin'ny tsena anatiny. Misy ako ny vidim-bary zany satria ny tolotra tsy ampy raha olona ny Ambatondrazaka satria 90% zany tsy maintsy misy akara ny vidim-bary io amin'ny taona ity. Ary zany misy moa ny iresana amin'ny ministry izay voatiandreo zany ministry ny varotra sy ny indostria mba hijery akaiky izay vidim-bary zay satria mety hiakatra be vidim-bary. Ho an'ny tantsaha manokana mety aminazy vidim-bary miakatra satria rahantsika malala ny vola miala amin'ny tantsaha amin'ny fambolem-bary fa ho an'ny mpividy sy ny olona tsy mpamboly dia mafy ao amin'ilay mpamboly ilay vidim-bary miakatra. Ary izay moa ny atao anaovana iantsoavy amin'ny fitoram-panjakana mba hijery ireo barazy ireo ireo tohadrano amin'ny distrikna Ambatondrazaka satria raha tena teraka ilay velona fatsifitsika fa tany tena ara-tsakafo dia tokony amboarina ireo barazy ireo indrindra amin'ny barazy ny Bevava ao amin'ny commune Lafy izay mamatsy tambary rano mamatsy tambary hatrany amin'ny 1 hektara any. Dia eo koa ny barazy any Didy sy barazy any commune Ambodava tsy maintsy jerevana zavatra zay. Raha tsy ahivina, ankoatra n'Antananarivo mamatsy arabary an-Toamasina, Fianaratsoa ihany koa i Ambatondrazaka. Mandidina ny resaka vary izay hatrany dia fampidinika amin'ireo tatsapam-boly avary any fotony ministra vaovaon'ny indostria sy ny varotra manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Any Ambatondrazaka sy Parafaravola no hanombohana izany. Yves Richard.
Manoloana ny fanatanterahana ny toromarika ny voa hijerena manokana ny vidin'entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro indrindra ny vary. Laza ny idina ifotony eny anivon'ireo toeram-pamokarambary eto Madagasikara ministry ny indostria sy ny varotra ary mifanjifana vaovao. Iainga avy amin'izay ny famaritana ny vidim-bary eny an-tsena hoy ny fanazavana. Mahatratra 80-90% ny production locale amin'izao fotoan'izao amin'ny resaka vary akotra dia 4 millions de tonnes mahery. Ka ny anakinantsika ny vidin'ny vary fotsy io zany dia miankina amin'ny vidin'ny vary akotra. Ka amin'ny alakamisy maraina dia andeha hidina any Ambatondrazaka sy Parafaravola hijery ny vidina akotra. Iresaka amin'ny tantsaha hamaritra tsara ny vidin'ny vary fotsy tokony eto amin'ny firenentsika. Ankoatra ny vary, hojerena miaraka amin'ny mpandraharaha misehatra amin'ny fanafarana sy ny indostria mpamokatra eto an-toerana ihany koa ny hijerena ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny faharoa dia hijery aingana miaraka amin'ireo tompona orinasa, ireo industria, tompona industria, ireo rehetra. Mikirakira an'izany hoe varotra sy fanjifana, izay rehetra ao anatiny io tontolon'ny PPN io dia hojerentsika aingana ireo produits de première nécessité ireo ahafahantsika mijery aingana. Mamaritra aingana ny vidiny eny amin'ny tsena. Raha ny zava-misy eny an-tsena hatreto, mbola midangana ny vidiny ankamaroan'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Andrasan'ny rehetra araka izany mety ho akon'izay vidinana ifoton'izay amin'ny fampihenana ny vidin'entana indrindra ny vary, araka ny fanambiny napetraka ny filohan'ny Repoblika. Ankilany androany no tontosan'ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny varotra sy ny indostria sy ny asa tanana teo aloha sy ministry ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana vaovao. Tontolon'ny vaksiny kosa indray dia nanomboka androany fanatanterahana ny fanaova-vaksiny andihany faharoa amin'ny AstraZeneca. Ireo olona tamin'ny andihany voalohany tamin'ny volana May teo no amporisihana voalohany amin'ny zany. Yves Richard. Anjaton'ny olona tonga nanatanteraka ny fatra faharoa tamin'ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 tetsy anivon'ny CSUJRA androany. Raha ny fanamarihana nentin'ny taleny fampiroboroboana ny fahasalamana. Ireo vita vaksiny andihany voalohany herinandro ny 17 May no amporisihana hamita ny andihany faharoa. Tsy misy intsony araka izany ny fisoratana anarina ho azy ireo saingy takiana ny karatra manamarina ny fahavitan'ny vaksiny andihany voalohany. Ato anatin'ity takelaka ity no misy an'ilay information rehetra tao anatin'ilay fanaovana vaksiny tamin'ny dingana voalohany. Raha misy olona ka amin'izao fotoan'izao vao hanao ilay dingana dia tsara tsy androany tsy rapitso izy no tonga aloha. Fa aleo vita aloha ireo olona nanao dingana voalohany dia vitaina hatramin'ny farany fa ho raisiny ianareo amin'ilay manao dingana voalohany tapa-kevitra indray fanao vaksiny. Ho tanterana amin'ireo toeram-panaovam-vaksiny nanaovana ny andihany voalohany famitana ny andihany faharoa amin'ny AstraZeneca aorian'ny fanombohana rapomba ofisialy androany. Tokony hizotra amin'ny mpilaminana araka izany ny fisitrahana ny fatra faharoa. Tsy misy mampanahy ihany koa ny mety ho fahatarany ny fanaovana azy ho ny taleny fampiroboroboana ny fahasalamana. Fa betsaka ny mitaraina hoe fangatsy 4 herinandro, fangatsy 12 herinandro. Izy io tompoko dia misy fetrany napetraka 4 herinandro ka hatramin'ny 14 herinandro. Ny fanaovana azy akaikikaiky ny 14 herinandro no tsaratsara kokoa tany am-piandohana. Fa raha mijery ny any amin'ny Europa isika amin'izao fotoan'izao dia nafoeziny ilay elanelam-baksiny. Ny antony dia tsotra ihany. Miazakazaka ny any aminy fahafatesana sy ny olona marary. Tsy mitovy amin'izay ny eto amintsika. Tsy hitady loza koa nefa hoe aleo hiazakazaka any. Fa kosa ny tokony ataontsika dia hoe misy fandaminana ao dia izay no rahantsika. Na izany na tsy izany, nitarika filaharam-be teny anivon'ny CSUJRA ny fanatanterahana ny andihany faharoa tamin'ny vaksiny. Isan'ny nampitaraina ary nampiaka-peony maro ny fahataran'ny ora nanombohana ny fanaovam-vaksiny. Zao nitsapaka, nakao amin'ny valy maraina, amin'ny valy sasa vao tongety, zay amin'ny 5 dia tongety. Foaza maraina nakao, dia mamalina daoly, foaza maraina taka amin'ny vahoaka. Fa tsy amin'ny 5 vao mifandamina.
Mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara kosa indray mahakasika ireo antotanisa mazava ho azy tsy nisy ny ainana fohy sivy tranga vaovao ary vary kosa ireo sitrana soamanjara raha nitatitra ny voaka tamin'ity androany ity. Lafa mavao hafa kosa indray dia mbola ambany ny fandraisana ndraikitry ny tanora amin'ny lafiny zavatra maro eto Madagasikara. Antony maro no mahatonga izany. Misy ny tetikasa izay foapetraka mba asahiny tanora mandray andraikitra manerana ny notion riflore. Ankoatra ny olana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny fidangany vidim-piainana eto amintsika amin'izao fotoana izao, isan'ny olana goavana ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay miha mahazo lakatatoato manerana ny nosy. Tsy mbola rototra amin'ny fampandraisana anjara ny tanora loatra isika, raha ny nambarandreo mpisehatra. Raha tena tsorina dia mbola ambany dia ambany ny fandraisan'ny tanora ndraikitra amin'ny fametrahana ny fahalemana. Inona ny anton'izay voalohany indrindra satria ambany dia ambany ihany koa ny fandraisan'ny tanora ndraikitra eo amin'ny fanapahan-kevitra eto amin'ny firenentsika. Zao mahafaly mba efa misy tanora maromaro vao tendry ao anatin'ilay gouvernemanta vaovao fa teo aloha na any amin'ny mpanapa-kevitra na any amin'ny olom-boafidy dia tsy misy tanora latsaky ny 30 taona latsaky ny 5 amin'ny 30 taona zany. Na dia ny misehatra farany ambany ary fa tsy aty amin'ny sehatra nasionaly ihany. Dia nefa ny isika tanora ny betsaka ary ny tanora matetika no fitaovana ampiasain'ny mpiantsehatra rehetrarehetra izay te-hanararoatra ka hametraka ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Mba ahafahana manampy ny tanora amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana, misy ny tetikasa izay tanterahana mandritra ny 20 volana iarahan'ny fikambanana tsy miankina sy ny mpamatsy vola avy any ivelany. Ny faritra 20 eto amintsika ny hosian'ny tetikasa izay mifototra amin'ny asa lehibe miisa 3 no hanatanterahana izany. Toke misy lasa 3 lehibe ao anatiny dia ny fanabeazana aloha satria mila beazina sy mahafantatra tsara n'izay hoe antony ny mahazava-dehibe ny fandraisana andraikitra sy ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra zay zany ny tanora. Lasa faharoa dia ny fampandraisana anjara azy mba hitsirika an'ireo tranga rehetrarehetra izay mety hanohitoana ny fandriam-pahalemana eny amin'ny tontolo izay iainany ka ahafahany mifampiresaka amin'ny vatana amin'izay amin'ny tompona andraikitra mba ahafahana mijery vahaolana, ahafahana andeha toka hoe miala n'ireny tranga mety hitarika korotana sy tsy fandriam-pahalemana ireny. Ny fahatelo ny ainga avy amin'ilay fanaraha-maso dia manao tolo-kevitra ireo tanora zany amin'ilay andraikitra izay tokony ho raisiny mba ahafahana manalefaka n'ilay faharefen'ny tanora tsy ho voararoatra intsony ary ahafahana mandray anjara bebe kokoa amin'ny fametrahana zany an'ilay fandriam-pahalemana maharitra. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetikasa Obsmada izay fampandraisana anjara ireo tanora hanana andraikitra amin'ny fametrahana sy ny fitsirina ny fampandriam-pahalemana eto Madagasikara mba hananantsika tanora mandray andraikitra sy tompona andraikitra eny fotony amin'ny fametrahana maharitra ny fandriam-pahalemana. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay moa dia hiditra amin'ny vatana ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny namana mpanao gazety ny Alarana Efson. Rehefa avy eo ary. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Wawa Production et tellement vous présente Festival Somaro 8e édition ce 25 au 29 août 2021 à Nosibé. Au programme, carnaval dans la ville de Nosibé, soirée VIP avec Wawa, diverses animations sportives, courses lac, football, marathon, mourengi, élection Miss et Mister Somaro. Spectacle avec Raven, Naël, Tina, Tax, Deizo, Sanjamedi, Rijad, Jalto, Jorshai, Rutsuvula, Zangarata, Bastalayon, Mad Max, Ampunjuna, Bigamji, Stéphanie, Ulmazava, Mil Clément, Goulam, Inosibi et Wawa. Et cette année, Summer Time à la plage Madurkel et showcase coloré avec Diocèse. Sponsor Mvula et THB. Telma, sa fitque numéro 1 Malagasy.
Ny fanamboarana ny Molfix dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche culotte Molfix dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche culotte Molfix vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Feno avaliana ny tontolo andronay. Mba manararaotra ny fotoana iarahana dia mitady zavatra miavaka atao sakafo. Izany nahatonga na hisafidy ny spaghetti spécial, tsiro hafa mihitsy sady mora karakaraina. Tsy adino koa ny saosy tomaty spécial izay mampiavaka ny nahandronay sady vita amin'ny akora tena natoraly. Ny macaroni spécial aloha tena miavaka raha samy paty. Ianao koa safidio ny spaghetti sy macaroni ary ny saosy tomaty spécial dia ho lafatra ny sakafonao. Spécial hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika araka ny efa nambarantsika tamintsika teo moa dia hiditra amin'ny vatana ato anatin'ny fampahalalam-baovao namana mpanao gazety ny Alarana FM rehefa vonina ny sary dia tonga dia ho latsantsika avy hatrany izany. Ety amin'ny hôpitaly Omi no misy anay amin'izao alina izao hiresadresaka amintsika ny mahakasika ny fiainan'ireo mpitsabo amin'ny rehefa alina toy izao sy ny fandraisana ny marary. Ato amin'ity toerana no misy ny service des urgences ato amin'ny hôpitaly. Fa malohany andehanantsika ao izy no directeur ny établissement eto amin'ny Omi, izy no médecin général Rakoto Fanomezantsoa. Fa malohany resantsika amin'ny rehefa aveo hijery kely ny ato amin'ny bloc opératoire ato isika amin'izao fa nisy fandidina tato amin'ity toerana ity tsy voela izay fa nisy fandidina césarienne vao tsy ela akory izay dia hijerijery kely mahakasika an'izay isika amin'izao ariva izao. Tonga soa eto amin'ny hôpitaly ianareo avy amin'ny Kolo TV miarahaba ny mpijery rehetra. Vao eo moa no nisy opération césarienne efa voaray ilay zaza fa niakatra any amin'ny maternité izany zao. Niakatra any amin'ny maternité izany zao. Ngamba iresaka ely amin'ny dokotera pédiatre nandray azy sika. Izy no mpitsabo nandray ilay olona izay vao natao fandidina teo nanahoana ny fizotra ny fandidina dokotera. Ie, zaho moa dokotera pédiatre mpandray ny zazakely vao teraka dia marina tokoa fa na urgence zay teo izay opération césarienne tsy maintsy navoakaingana ilay zazakely satria somary sahirakirana le renina namoaka ny zazakely dia rehefa avy niraisiny teto aingana dia aingana natao ny famelombelomana dia tsy maintsy alefa any amin'ny néonatologie zany hoe anaty couveuse satria any ny misy ny fanaraha-maso na ny famelombelomana toy an'izany rehefa raisina eto amin'ity latabatra ity zazakely. Naharitra hafiriana teo izay fandidina izay androany. Ny fandidina dia matetika urgence. Zay ilay urgence ilay izy dia farak'izay aingana zany ny fandidina fa rehefa mivoaka ny zaza ny raisinay eto amin'ity table de réanimation famelombelomana fandraisana ny zazakely atao amin'ny bloc opératoire ity zany natokana ho an'ny fandraisana ny zazakely mihitsy ity latabatra ity dia rehefa veto izy dia misy tonga dia couveuse fitondrana anazy any amin'ny service néonatologie fameteraka. Afaka mba hazavazavainao anay kely ve ny mahakasika an'ity fitaovana izay hitanay eto ity hoe ohatrohatra ny ahoana? Ity fitaovana nareo moa raha mijery zao dia misy an'ity fitaovana ity no atao hoe
table de réanimation na hoe table d'accueil du nouveau-né. Hitanareo a misy a hafanana manafanana izy ity a dia jiro eto, dia eto a mahitsitsika tia misy chronomètre milaza hoe ny température tokony 37 degré eto amin'ity température ity, dia ity 22 ity a segondra ny eto. Io zany a rehefa maka zaza vao teraka vao isany segondra ao anatin'ny 30 segondra dia tokony atao a tokony hiaina le zazakely ao anatin'ny 30 segondra. Vitsy zay hoe miaina izy ao anatin'ny 30 segondra, zay vao mijerytsika hoe manahoana izy a mitebo tsara ve ny fony a vonina tsara ve le zaza hiaina ety ambonin'ny tany, satria tsy mitovy ny ao anaty kibo. Ao anaty kibo ny zazakely a ohatran'ny trondro kely izy, fa rehefa mivoaka dia mila miaina izy. Ny ataony ao anatin'izay 30 segondra na farafatarany 2 minitra zay a dia mila atao izay hiainan'le zaza amin'ny fomba rehetrarehetra, dia avy eo a zay vao mitohy a ny traitement hafa rehetrarehetra. Misafiry ny olona mandray ny misehatra amin'ny fandidina anankiray a efa ary fenitra avokoa ve ny fitaovana ampiasainy eto aminareo? Ya, mariako aloha izahay zany a dia ekipan'ny pédiatre, zany hoe mpandray ny zazakely. Ny pédiatre zany a dia efa tafavoaka vao amin'ny bloc opératoire ny zazakely vao raisinay, fa ny mpandidy indray a dia iny a ny ekipan'ny gynécologue a miaraka amin'ny obstétricien, zany hoe ny mpandidy a sy mikarakara ny vehivavy bevoka zany a no manao a ny fandidiana sy ny manapaka hoe tokony a atao aingakaingana ny fandidiana. Ohatran'ilay teo mantsy zao a dia opération césarienne en urgence, dia rehefa zay a fiara-miasa ny ataonay, zany hoe izahay pédiatre dia efa mivonina miatrana, efa miatrana zay a dia ny gynécologue zany a no Ialana tsiny mofo tamin'iny fahatapahana kely iny fa rehefa miverina ny sary dia iverenantsika eo ihany iny araka ny hitantsika temo dia teny amin'ny hôpitaly eo amin'ny ny namana ny alarana efson araka amin'ny mpanao gazety Andro Natenaina nitondra tamintsika reny faim-piainan'ny dokotera eny anivon'ny hôpitaly ireny. Fanenizantsika ny vaovao kosa indray dia mbola miverina ihany amin'izao fotoana izao mitohy hatrany ny fanaovana passation eny anivon'ireny ministera isan-karazany ireny. Ho an'ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo indray no jerentsika amin'ny ity manaraka ity dia isy ny vokatra azo ao anatin'ny ezaka foezaka momba ny orinasa jirama ho ny ministra vaovao io nasaina. Notanterahana androany teny amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra vaovao Ramarson Andry sy ny ministra teo aloha Christian Ramarolahy. Nambaran'ny ministra vaovao izay andray ity andraikitra ity mahakasika ny orinasa jirama fa tsy maintsy isy ny vokatra azo tsapahitanana anarenana ity orinasa ity araka ny iraka napetraka taminy. Dia ny tena maika be indrindra zao a dia mamamy problème ny hydrocarbure satria milaza fa ananany pétrolier trosa Madagasikara dia tsy dia tsara zay zavatra zay, tsy Madagasikara fa Jirama azafady a, dia tsy dia tsara zay zavatra zay sao dia sanatra zany créer délestage. Zay zany zao ny tena maika be indrindrana ka dony mentrikireo anahy. Ny akoatran'izay a araka le zavatra noteneny teo a dia asa tsy maintsy manenjika ary tena tsy maintsy averimeriko zay tsy maintsy tratrarina mively rano nataon'Andry Poslo Andry Nirina Rajoelina zay anankitelo dia hoe doublena hozy izy capacité de production ampidinina amin'ny prix jiro dia ezahana miakatra 45% na 50% taux d'accès à l'électricité eto Madagasikara. Ny dikan'izay zany tsy akipetrapetraka ty raha ty rehefa avy eo ihany dia anao atrikasa miaraka amin'ireo organisme rattaché ireo satria tsy ny ministère manao ny asa fa tsy maintsy miazakazaka isam-bolana tsy maintsy misy résultat
fa mialohan'izay résultat zay afaka fotoana foy dia hanao conférence de presse dia hanambara aminareo hoe ireto sy ireto avy le karazana résultat ho an'ndraindrainy zany hoe misy tableau apetraka zany ny azakazaka tsy maintsy ho atao dia ho hitantsika eo ny fizotrany hoe tratra ve sa tsy tratra isam-bolana le zavatra rehetraretina. Ampitombona ny fanaramaso ahafahana mahazo vokatra tsara, eo ihany koa ny fampitombona ny vokatra azo avy amin'ny alalan'ireny angovo azo avozina ireny. Izay mbola tsy azoko ambara amin'izao fa ny tanjona ny objectif napetraky ny filoham-pirenena dia hialana tanteraka ny subvention araka izay azo atao. Ny tena izy dia ity mialohan'ny miresaka amin'ilay subvention dia hoe aza manary vola any amin'ny varavarakely dia nareo mahafantatra fa be da be ny vola aritsika any amin'ny varavarakely, misy ny halatra, misy ny tsy fahaizana mitantana na ara-bola na ara-teknika. Za tsy miteny hoe tsy nanao inina ny tale général na ny conseil d'administration an-Jirama fa efa be da be ny résultat mankany amin'ny positif fa ny zavatra ho ataontsika zao zany dia manafaingana kokoa an'ilay fomba fiasa fa tsy hoe manova tanteraka ny fomba fiasa. Andrasana araka izany ny vokatra azo tsapahitanana anarenana ity orinasa-panjakana Jirama ity sy ny fanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa. Araka ny feo ambadika dia efa vonina sary avy any amin'ny Nialarany Evson dia tonga dia ho alatsantsika avy hatrany izany. Nitranga teo fa eto Elana tsiny tamin'ny fahatapahana izay nitranga teo noho ny olana ara-teknika fa averina indray eto amin'ny service des urgences eto amin'ny hôpital miaramila ity Soavinandriana no misy aminay iresadresaka mahakasika ny fandraisana ireo marary izy no docteur Alexandra iresadresaka amintsika ny mahakasika ny fandraisana ireo marary ety sy ny fomba fijerevana ireo olona izay raisina ety. Faly miarahaba tompoko médecin capitaine Irina Alexandra miasa atao amin'ny service accueil des urgences garde androanial atao amin'ny service. Hijery misy olona marary ho raisina eto amin'ny hôpitaly hijery kely ny mahakasika an'izay tsika sy ny fomba fijerevana ireo zavatra rehetrarehetra izay ilaina rehefa tonga ety amin'ny hôpitaly ety. Mahakasika ny marary moa zany dia tonga mandondona eto aminay izy any ambany raha ny tokony ho izy. Dia raisiny infirmier iray ekipa amintsika ny paramètre rehetrarehetra anatin'ny dossier izay manomboka eo izy dia manana dossier médical ka rehefa vita ny fandraisany zareo ny paramètre dia omendry zareo anay dokotera ny tohan'ny fandraisana ny marary. Araka izany dia hijery an'ity marary vao tonga androany ity isika izao. Salama to. Efa installé le marary zay vao afaka mijery marary araka ny tokony ho izy. Inona ny antony nahatongavany madama aty? Makatra be ny tension nanomboka firy andro ianao nanao an'izay zavatra izay? Nanomboka maly atoandro, maly harivariva fa. Efa taizana tension avo? Misy fotoana tamin'ny 2015 efa misy tension dia efa nitraitena foana tato. Dia nahina tsikelikely le finanana fanafody dia najanona tanteraka. Averina fotsiny hoe tsy azo atao ny olona taizana tension avy ny tsy fanapahana traitement efa vita ny glycémie. Toy izay ny fomba fijerevana ireo marary izay tonga ety amin'ny hôpitaly atao amin'ny service des urgences fahamarana antsika izao fitsidiana izao hiresaka amin'ny tale généraly hôpitaly itsika izay nandray antsika tamin'ny voalohany hiteo. Izy no médecin général Rakoto Fanomezantsoa izy no tale général nyty toerana ity hiresadresaka amintsika ny mahakasika an'ireo hoe fanatsarana izay hoentina eto amin'ny hôpitaly amin'izao. Amintsika miresaka izao moa dia ao anatin'ny fankalazana ny 70 taona ny hôpitaly ny Soavinandriana izay raha malala no fiantso azy hôpitaly miaramila. Efa nisokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny zoma 13 aogositra izany fankalazana izany satria io no andro izay nanokana ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo azy. Rehefa avy niovanarana hôpitaly colonial izy tamin'ny antsoina azy tamin'ny voalohany hoe trano fitsaboana Soavinandriana dia lasa hôpitaly Girard Robika ary hôpitaly miaramila, hôpitaly militaire ho isika OMI
ary amin'izao fotoana izao dia centre hospitalier de Soavinandriana. Zay ny tantara. Ankehitriny dia avy niaina mivantana ireny faraisana tanàna marary ireny tsika teo, ary ny amin'ny ho avy kosa fikasana izay tsy dia ho lavitra loatra dia ny amin'ny anombohana eo anatin'ny fanamitana ny fotodrafitrasa momba izany amin'izao fotoana izao, anombohana ny atao hoe chirurgie cardiaque à cœur ouvert, nanomboka tamin'ny taona 2017 nanomboka nandidy ny fo fa à cœur fermé no ny tanterahana teto amin'ity hôpitaly ity. Mitokana izany bloky manokana, nanaovana bloky manokana izy io, izany hoe trano fandidiana manokana tamin'ny 2014 ary amin'izao fotoana izao dia avozona hanana lenta afaka mandray fandidiana fo, chirurgie à cœur ouvert. Misy pitsopitso maro samihafa teknika tsy maintsy atao amin'izany dia iarahana miombonantoka amin'ilay fikambanana ONG atao hoe chaîne de l'espoir izay nandimby ny médecins du monde nanomboka azy tamin'ny taona 2017. Manao kosa ny resaka hoe sara ny fitsaboana eto amin'ny hôpitaly hitakatry ny rehetra ve zany? Ny sara ny fitsaboana eto amin'ny hôpitaly dia tsy maintsy nodinihina sy ny lanjalanjaina mba hifandraika tsara amin'ny zava-misy manerana ny Madagasikara manontolo, na ny amin'ny momban'ny hoe karaman'ny mpiasa amin'ny ankapobeny zany, fa indrindrindrindra koa atao tsy maintsy mifandraika amin'ny toerana fitsaboana eto Antananarivo sy manerana Madagasikara, fa tsy hoe atao sarany mifanipaka zany. Io sarany io dia tsy maintsy dinihina sy lanjalanjaina eo anivon'ny filakevim-pitantanana ary ankaatoavin'ny ministera rotota izay mpitantana ny hôpitaly dia ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ary ministeran'ny miandraikitra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola, ary miakatra ho ankatoavina matetika mahazo alalana avy amin'ny gouvernemanta zany rehetrarehetra zany. Ankasitranainao tale nitondra izay fanazavana rehetrarehetra izay sy nitondra nay nitsidika ity toerana izay tantaninao ity dia izay no azonay natolotra tamin'ity alina ity averinay any amin'ny analalaina Davida indray ary ny fitenenana anohizany ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Isaora mofo ny laranay Fonse Andranatanaina natondra tamintsika ny vaovao miteny amin'ny hôpitaly teny fiverenantsika mahakasika ireo passation isaky ny ministera isa-tsokajiny dia tsy maintsy ataony ezaka rehetra hamerenana fitokisan'ny vahoaka malagasy ny fitsarana raha ny fanazavan'ny ministra vaovao tamin'ity androany ity ny laranay Fonse. Irosona ny fanomezana ireo mpiasa eo anivon'ny fitsarana izay manao tsy mety hoy ny ministry ny fitsarana vaovao atao lahara-pahamehana ny famerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana. Ny tombontsoa ambonin'ny fitsarana sy ny firenena no mila apetraka manomboka izao ary tsy tokony hisintsony ny fijerena ny tombontsoa han'olon-tokana. Dia satria tokony hitovy tantana daholo ny vahoaka malagasy, hitantsika ny olana amin'ny resaka adi-tany, ny alatromby, menomenona ny olona satria mihevitra izy na mety tsy azo ny didim-pitsarana sy ny décision raisika dia mihevitra izy fa izay olona manan-katao sy olona mahitahita ihany no mety mandresa ny fitsarana. Menomenona koa ny olona hoe lavitra loatra ny fitsarana na ela loatra satria ndraindray telopolo taona vao mivoaka ny famaranana ny ady ny fitsarana ka mila fainganina ny fanaovana raharaham-pitsarana, mila tsarana ary mila azavaina amin'ny vahoaka ihany koa mba ho fantany ny antonantony ireny fandraisana ny didim-pitsarana rehetra ireny. Efa manakaiky ny fifaninanana idirana eny amin'ny UNMG ka tsy maintsy atao anatin'ny fiamangarahara izany ho hatrany ny ministra vaovao. Efa tsy mijabaka ao anatin'ny fifaninanana idirana eny amin'ny sekoly intsony ny ministera saingy mbola tompona andraikitra hatrany ny ministera ny fitsarana. Miangavy anareo ny tenako ary matoky anareo izahay rehetra itoana, matoky anareo ny vahoaka malagasy fa ho kankora madio, ho kankora mangarahara no apetrakitsika manomboka izao. Minisy manantena zany ny tenako fa rehefa vita zany rehetrarehetra izany dia ny zana-bahoaka tena mahay, ny zana-bahoaka tena meriteany zany hiditra amin'ny asa-panjakana fa ministeran'ny fitsarana na ny tsara na ny ao amin'ny administration pénitentiaire izay ihany no tokony ho
androany hinoana atao teny amin'ny ministerany fitsarana teny Faravohitra ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ministry ny fitsarana vaovao sy ny teo aloha ka natrehan'ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy ireo olona maro. Azo atao ihany koa ny mampitombo ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana amin'ny alalan'ny jona ho ny ministra tompon'andraikitra Androany nandritra ny lanonana famindram-pahefana io na saina. Amanetsy ny olona misehatra amin'ny fiariana jono na andranomasina na andranomamy eto amintsika. Ny jono izay isany mampidibola betsaka anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Paikady ataon'ny ministra vaovao izay iandraikitra izany ny fampitomboana ny vokatra anatiny anatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo sy ny fanatsarana ihany koa ny sehatry ny fanondranana. Hoe zahantsika ny hoe ampisakafo trondro ny vahoaka malagasy rehetrarehetra satria efa ao anatiny le tratran'le tsy fanjarian-sakafo mantsika zao. Dia ahoana ny afahantsika mampandray anjara anzay resaka trondro zay le trondro resako eto sy voatery ny trondro fotsiny tafiditra ao anatin'izay ny tsitsika tafiditra ao anatin'izay izay efa hoe arena anaty rano zany ahoana ny afahantsika mampandray anjara anzay eo amin'ilay fitadiavana vahaolana eo amin'izay resaka tsy fanjarian-sakafo zay eto Madagasikara. Dia ankoatran'izay moa zany ny famoronana asa ankoatran'izay moa zany ny afahantsika mampiroborobo sy manatsara ny resaka vokatra fanondrana hoe mba vokatra mba efa ataontsika hoe efa vita produit fini izy isika no ezahana hoe mba ahondrana mba misy ina amty izy plus value kokoa sy izay hoezahana zany izay iarahana mandinika amin'ireo teknisiana atao ministera zany. Ankoatra ireo fambolena maro samihafa isan'ny fantoan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny sehatry ny vary. Raha nambaran'ny ministra tompon'andraikitra atsaraina ny vokatra azo avy amin'ireo sopitry Madagasikara. Ezaka koa tsika i-restaurer hoe amerina amin'olona ny famokarana eo amin'ireo le sopitra fotodrafitrasa misy mila renina ny fampianarana ny olona ny tena manara-penitra ny fambolem-bany ary indrindra ny fampiasana ny matériel agricole fitaovana manara-penitra mba tsy hoe vehivarotso nareo malala fa anisan'ny tanjona napetraka koa dia ny hoe grenier de l'océan Indien fa rehefa mipetraka ireo paikady ireo tsy jany eto amin'ny océan Indien ihany no azosika exporter. Dia miezaka efa ny paikady efa mipetraka fantatra ny zavatra atao vina mipetraka ny mpiasa ministera efa vonona daholo. No tanterana androany teny Ampandinomby ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra ny Jony sy ny teo Karena Manga ary io arivo kosa ny teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay nitontosaina teny Anosy. Tanterana io arivo ihany koa ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra ny mponina vaovao sy ny teo aloha nambara ministra vaovao fa hotoizana ny hetsika fanatsarana ny sosialim-bahoaka fanampanazavana. Tsy maintsy mamafisina sy atsaraina nitetika ho fitsinjarana ny tosika fameno sy vatsitsindro eo amin'ny fampiroboroboana ny vehivavy fametrahana ny tetikasy vehivavy miavitra ho an'ny vehivavy eny ambanivohitra mba ahafahan'izy ireo andray anjara amin'ny fampandrosoana ny ara-ekonomika eto amin'ny firenena. Mahakasika ny mponina tsy maintsy ampitobitsika ny fiakaran'ny arikaren'ny-pirenena sy ny isan'ny mponina ka isy projet de loi arositsika eo anivona teny mera-pirenena momba an'izay. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia ny 5 ny asa fanarenana ny université Fenerivo Atsinanana izay ratsan'ny université ny Tomasina no efa vita tanteraka amin'izao fotoana izao. Amany olana ny mpianatra ny favy zany fototrafitrasa izany. Henri Florian. Isan'ny fototra iray lehibe mahafeno ny université mpanjakana eny anivon'ny renivohim-paritany manerina Nosy ny tsy fisian'ny toeram-pianarana eo anivon'ny faritra tsirairay avy ahafahan'ny mpianatra manohy ny fianarana aoriany ny fahazahoany ny mari-pahaizana baccalauréat. Anisan'ny fototra goavana amboarina ao Fenoarivo Atsinanana amin'izao fotoana izao ny fanitarana ny université ny Analanjirofo izay isan'ireo université rantsan'ny université ny Tomasina. Ny 5 isanjaton'ny asa fanamboarana no efa vita tanteraka amin'izao fotoana izao izay tafiditra ao anatin'ny vinan'ny filo. Tanteraka izy amin'izao fotoana izao no niezaka izay ataony tonam-panjakana ary noho ny ataontsika hoe izay fampanantenana izay natao koa dia izay no antony izao fotodrafitrasa miezinezina satria matapitrisany lavitrisany maro ny vola
mpanjakana zany zay natokana anamboarana anireto fotodrafitrasa ireto ka isorana manokana indrindra fa ny fitondram-panjakana zay mijery aty amin'ny faritra na Lanjirofo izay ataontsika hoe mba mampiena ny fandehanany zanaka agnalanjirofo raha afaka baka izy de mba misy aloha ny université afaka mandray azy eto toerana de amin'ireo taranja zay tsy misy eto toerana vo afaka mandehany amin'ny université hafa izany zany hoe tombony lehibe ho an'ny zanaky ny vahoaka aty Analanjirofo ny sy fotodrafitrasa toy izao. Ankoatra ny lalam-piofanana izay efa nisy teo aloha, hisy lalam-piofanana mahakasika ny fizahantany ihany koa ny eo anivon'ny université ny Analanjirofo amin'ny taona ho avy izao. Zanaky ny faritra maro no hisiraka ny tombontsoa azo avy amin'ny fahavitany'ity université ity, ankoatra ireo zanaky ny faritra izay mifanolo-bodirindrina amin'ny faritra Analanjirofo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tokony 2 alina ariary fa tsy 3 arivo sy 2 alina ariary vidiny arina fandrehitra. Io no fean'ny fifanankalozana sy fifampidiniana nataon'ireo mpandraraha ao Moramanga. Raha mbola mitombo izay fe karabidy izay hanokatra toeram-pivarotana eto Antananarivo izy ireo. Gaëtan Andriatsilavo. Manoloana ny fiakaran'ny vidiny arina fandrehitra eto Antananarivo renivohitra, nisy ny fanadihadiana nataon'ireo teknisianina avy amin'ny orinasa Fanalamanga mikasika ny vidiny arina fandrehitra miainga fotony atraty Antananarivo. Nivory ihany koa ireo fikambanan'ny mpandraraha ara-dalàna ao amin'ny orinasa niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ka nanao ny kajy rehetra amin'ny vidiny tokony varotana ny charbon. Nisy araka izany ny fanambarana iombonana nataon'izy ireo ka tsy maintsy ferana ny vidiny arina fandrehitra na amin'ireo mpamongady na amin'ireo mpanjara. Rehefa nataony kajy rehetra amin'izay mety ho lany amin'ny famokarana arina kesika iray gony mena rirana 250 kg atao anatin'ny orinasa Fanalamanga dia misanda 2 alina ariary ny tokony ho vidin'ny arina kesika fandrehitra eny amin'ny mpamongady ao Antananarivo. Faharoa, raha ny tokony ho izy dia tokony tsy mihoatra ny 3 arivo sy 2 alina ariary ny ivarotan'ny mpanjara any amin'ny mpanjifa ao Antananarivo. Noho izany, raha misy mivarotra arina kesika mihoatra izany vidiny voalaza etsy ambony ireo dia tokony antoka tanteraka amin'ny fanararaotana sy ny fampiakarana amin'ny vidiny tsirariny ny vokatra arina kesika varotana ato amin'ny Fanalamanga ireo olona ireo. Ankoatra ireo vidy farany ambony tokony varotana ny arina fandrehitra, nampanantena ihany koa izy ireo fa ampitombo ny vokatra ka ampitobaka bebe kokoa izany eny an-tsena. Dia ny fanaraka fa ampitombo arak'izay azo atao ny vokatra arina itobaka eny an-tsena. Eny fanadia efa miaina aza ny ala trandrana ato amin'ny orinasa Fanalamanga. Ambarana etoana fa raha misy tsy vonona ny andray amin'ireo vidiny voalaza ireo dia hanapa-kevitra ny mpikambana fa hanokatra senana arina kesika ho an'ny mpanjifa ao an-tapon'ny tanànany Antananarivo raha ilaina izany. Andrasana araka izany ny mety ho fiantraikany ity fanambarana nataon'ireo mpandraharaha ao Moramanga ity. Ny vidiny arina fandrehitra izay nahitana fiakarana 2 arivo hatramina 7 arivo ariary tao anatin'ny herinandro ary 4 arivo sy 2 alina ariary no miakatra ny iray gony amin'izao fotoana. Ankoatra ny polisy nasionaly mitazona andraikitra lehibe eo anivon'ny fiadidinan'ny komuna sy ny tanàna ireo polisy kominaly manerana Nosina sampitaovana vaovao araka izany ireo polisy kominaly ao Nosbe. Henri Flore. Manana asa sy andraikitra lehibe eo anivon'ny komuna iraky Madagasikara ny polisy munisipaly. Na eo aza ny fisian'ny polisy nasionaly izay mandamina amin'ny ankapobeny ny famavizena sy ny filaminam-bahoaka. Ny polisy kominaly izay mandrafitra ny filaminana tanàna amin'ny ankapobeny indrindra fa ny fifanomezan-tanana amin'ny fandrindrana ny famovoizana ho an'ny Nosbe manokana. Miisa 170 ny polisy kominaly miasa andro aman'alina amin'ny fanatanterahana ny asany. Notolorana fitaovana sy fanamina izy ireo mba hahafahany manao ny asany sy homendrika eo mason'olona. Nateo aza ny fiantraikany goavana teo amin'ny fampidiram-bola ny komuna vokatry ny Covid-19 tsy maintsy hirosona ny ezaka rehetra hoy ny ben'ny tanàna. Vamos zahay na nifavorosana naseo amin'ny anankireto fitaovana tsapa tsy fampira hainay ary hainareo koa fahasalam-pampiainana antsika amin'izao fotoana taona raiky sasana andao avy aretina ny vola midrika amin'ny komuna hatr'izay tamin'ny fotoana tsy enaky nisy Covid ndraiky amin'ny fotoana nisy amin'ny Covid ny heny ataoko hoe nohatra misatsika ny zavatra midrika ny vola midrika
ahafahantsika manatsara ny fahampiainany commune no ahafahantsika mampandroso tsara ny commune miheny ny fampidiram-bolana ny commune. Ny tsy fampiany olana sy ny fitaovana ary tosika eo anivon'ny polisy munisipala no tena manahirana ny sampandraraha ity ereky Madagasikara. Raha ho an'ny Nosy be manokana, raha ny tokony ho izy dia tokony ahitana polisy munisipaly avokoa ireo boriboritany enina ao an-toerana saingy mijanona ao an-tampon-tanàna ihany izany amin'izao fotoana izao. Vaovao any ivelany kosa indray dia mitohy ny fitsoanana ataon'ny mponina any Kaboul. Efa misy ny sidina mitondra ireo teratany frantsay nyainga tany an-toerana ary andrasana tonga androany ao Frantsa izy ireo. Nanambara ny fisian'ny fampitsoran-kelika faobe ihany koa ireo taliban fanadina. Ny korontana tanteraka ny tao Kaboul omaly. Taka izao amin'ny sary izao ny zava-nisy teny amin'ny seranam-piaramanidina omaly tany an-toerana. Misa mahery 700 ireo niara-niditra tanatin'ny fiaramanidina. Isa izay tena ambony oharina amin'ny tokony ho zakany. Ampona mikasa ny itsoakany an-toerana taoriana nazahoan'ny taliban ny firenen'ireo. Androany somary nilamindamina kokoa noho ny omaly ny teny amin'ny seranana. Efa nisy ireo nanainga androany, teratany frantsay ampolony ihany koa no afaka niainga tamin'izany sidina tontosa androany izany. Etsy ankilan'izay efa miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny mponina any an-toerana raha ny hita. Tao ireo niverina nanokatra ny magazay, tao ireo niverina ny asa tena, nyantso ny mpiasa-panjakana hiasa ihany koa ireo taliban, ary nanambara ny sy ny famitsoran-keloka faobe. Filoham-pirenena maro ankila no naneho ny heviny mikasika izao raharaha izao. Isan'izany filoha frantsay izay nanambara fa ireo teratany frantsay na olona efa niasa amina orinasa frantsay no afaka miditra any Frantsa mba tsy rongatra ny fitsoam-ponenana. Naneho kosa ny hanatsara ny fifandraisana amin'ny taliban i Chine. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany soava tsara ato tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit n'a l'ultra teu ni vauvau. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalto iresa-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté Ni vauvau. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax. Ny Kalto amin'ny vidiny mirary. La 4G Patelma vous a présenté Ni vauvau.